Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Tsy hangina aho noho ny amin'ny Ziona, ary tsy hitsaha miteny aho noho ny amin'ny Jerosalema. Mandrapiposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Amen ivavaka isika. Manetry tena dia manetry tena eto anatrehanao ray zanaka fanahy masina tsara indrindra. Matsiaro bitika manoloana ny fahamasinanao sy ny falebiazanao. Miankohaka manoloana ny voninahitrao, ka mideranao miaraka amin'ireo feon'ny anjely sy ireo olo-masina any aminao manao hoe: masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny vonany ny tany rehetra. Amen. Manantona anao ampanetretena raha eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Saotranao fa mbola ny velominao na tratra indray zao andro vaovao zao. Sasao amin'ny ranao madio Jesosy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary dia mamindrafo aminay noho ny helokay. Omeo anay ankehitriny Tompo, ny tenin'ny fiainana, ahafantarana indray andeha mifanaraka amin'ny sitraponao. Ta io ny teninao izay sakafo ho an'ny fanahinay, satria tsy ny mofo ihany tokoa ny veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy malalo, misaotra fa mbola omenao anay ny filazantsara, mankasitraka mpamonjy. Hoderanay mandraka izay ny voninahitrao. Amen. Mbola mpitombony amintsika lalandava ary havana ny fahasoavana, omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiresana miaraka amin'ny fanahy masina. Iteny izay hitondrana ny fampaherezana ho amintsika amin'izao maraina izao dia sokafantsika ny filazantsara. Filazantsara Jesosy Kristy tompo araka ny Lioka toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Luc chapitre 4 verset 23 à 30. Efa hita izany vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy amin'ny Nazareta. Ary hoy koa Jesosy taminy: ataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Izay renay fa nataonao tao Kapernaumy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli, raha nihantona ny andro 3 taona sy 9 bolana, ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba niraina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Eli, fa ho any Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro no boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory aza, fa namana Siriana ihany. Dia tezitra loatra izy rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroka azy hiala ao an-tanàna, ary nitondra azy ho any an-tampony havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny antsana. Nefa izy namaky teo ampovoany ka dia lasa nandeha. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Zany teny zany no mitarika antsika amin'ny lohateniny lehibe amin'izao maraina izao, ho fampaherezana ho antsika hararaoty ny andro mpanafotana. Fotoana lehibe tokoa tamin'ny Jiosy ity sabata ny angonany tao amin'ny sinagoga ny Nazareta ity. Dia Nazareta ilay tanàna nitoerany nandritra ny fahazazany. Sinagoga zatra azy tsara ny tao, fa falehany sady fiarahany miarany vavaka tamin'ireo mpiaramonina taminy. Koa tamin'ity sabata voatantara eto ity, dia indray koa ny fitempon'ny fony, ny emponempona fatratra teo ampijoroana nandray ny boky masina natolotra azy, ny boky ny Isaia mpaminany zany.
dia nosokafany ka nitoko faha 2:1 ka hatramin'ny faharoa no novakiny sy nitoriny. I Jesosy no lazainy eto. Tamin'ny kafanampo sy misy fiambahambana no nilazany tamin'ny mpifaliana fa androany no tanteraka eto aminareo zany soratra izany. Dia ilay soratra ao amin'ny boky Isaia voatonona teo hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy hampahiratana amin'ny jamba. Hanafaka izay nampahoriana ary dia hitory ny taona ankasitrahany Jehova. Teo amin'ny josy mankoriavana dia nisy ny taom-piravoravona lehibe isaky ny 50 taona izay natao hoe taon'ny Jobily. Ka rehefa tonga izany fotoana izany dia ny Israelita izay tonga andevon'ny olona tamin'izany andro zany dia lasa afaka daholo fa tsy azony tompony hazona intsony izy. Dia ny tanindrazana izay namidy noho ny fampiretana ho an'ireo zanak'Israely zany dia mody indray amin'ny tompony. Ary izay mpifatotra rehetra dia afaka tsotra izao. Izany no lalàna mifehy jiosy tamin'izany ary dia nandindona indrindra ny raharaha hataon'ny Mesia izany. Koa tamin'ity sabata tao Nazareta ity ry havana izay votoatin'ny toritenin'i Jesosy dia nanambara ny tenany ho Mesia, iraky Jehova, hitory taon'ny Jobily ny fanahy. I Jesosy tamin'io andro io koa ankehitriny koa izay efa lasa kobabon'ny devoly na very lova araka ny fanahy na eo ambanin'ny fanagadrany ota sy ny fahafatesana dia ho afaka tokoa ary dia ho tonga ny taon'ny Jobily ny fanahy. Nanaitra dia nanaitra ny mpiainy fatratra an Jesosy io toriteny io ary tena nampilendalenda azy ireo indrindra ny fahatanterahan'io teny izay voavaky teo io. Nefa izao anefa ny zavatra mahagaga, ny hanaiky an Jesosy ho izany Mesia izany anefa dia tsy nekeny velively ka mitakoritsika ny maro, velona ny esy atsy sy ary. Jesosy izay Andriamanitra ka tena fitiavana feno dia tia hatrany amin'ny mandrakizay ka mandroso manitsy ireo mpiaino azy izy amin'izao ohabolana izao hoe araka ny voalaza teo hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Nefa hoy koa Jesosy tsy misy mpaminany ozy izay ankasitrahana ao amin'ny taniny. Tsy nanaiky an Jesosy ho Mesia izy ireo ry havana ary na ny heritreritra izany aza dia mitaky zava-magaga izy aloha. Fa ny jiosy mantsy mila famantarana, fahamarinana amin'ny asa magaga no notakiny izy ireo vao hino izy. Ka efa henin'izy ireo ihany ireo asa magaga izay vitan Jesosy tany Kana ohatra sy tao Kapernaum. Nefa asa angamba fahagagana tany an-tanin'olona angamba ka tsy ninoany ilay Mesia teo amin'ny taniny. Fa ny tena fahendrena hoy izy ireo dia ny an'ny tena aloha no asandratra sy omem-boninahitra vao any amin'ny tany hafa. Koa tsy fitadiavana famantarana ary raha ny tena marina no nokatsahany ireto mpona tao Nazareta fa tena fitakitrosa trotra izao amin'ny Jesosy, nitakitrosa tamin'i Jesosy ny tao Nazareta. Ry zanak'Andriamanitra, moa tsaroko sy tsaronao va fa manatrika an'Andriamanitra anie izao sy anao zao ankehitriny zao sady mihaino azy. Eny, tsy eto izao ihany na anio ihany koa aza fa isan'andro, isam-potoana mihitsy aza anio. Eny, ankehitriny dia taon'ny Jobily, andro mpanavotana ho an'izay rehetra mety mihaino ka manaiky fa efa vita ny avitra. I Kristy irery ihany no lalana izay hizorana hamonjy ny kanana vaovao
dia ny mandraka izay zany. Izy irery ihany no fahamarinana fa efa afaka isika eny. Izy indrindra no fiainana feno fifaliana eo amin'ny tobin'olona afaka dia ireo olom-bovonjy izany. Andro mpanavotana izao ry havana malalako dia nio no andrenesana ao am-po ny famelan'Andriamanitra ny heloko sy ny elokao noho ny fibebahana marina izay arosoko sy arosinao eo anatrehany noho Jesosy fahamarinako sy fahamarinanao. Taon-jobily isika izao, taom-panavotana isika izao, dia ankehitriny izay halalanao fa ny famonjena nge dia akaikiko sy akaikinao eo noho ny tamin'ny andro izay vao ninoko sy ninoanao. Satria Kristy irery ihany ilay fiainana no iainako, no iainanao am-pifaliana, miandry ny fahatanterahana ao amin'ny ray. Koa anio ary hoy Jesosy, raha iaino ny feony isika aza manamafy ny fotsika. Anio ankehitriny zao dia minoa ary mifalia fa tanteraka ny avitra. Indrisy anefa ry havana malala, indrisy anefa fa misy tokoa ny mihevitena ho mahalala ny Tompo Jesosy ka mitady famantarana aminy mba hampiaiky fa izy dia Andriamanitra. Koa mazana dia amin'ny asa mahagaga ataony eo amin'ny tena hiarany maro mahita na ny tena samy irery aza no andrasana sy izina. Zany hoe fitahina manokana amin'ny fotoana izay angatana, tsy misy atakandro. Tsarove nefa ry havana fa fahalalana asesiky ny fitiavan-tena izany ka fitakina trosa tahaka ny natao ny reto mponina tao Nazareta izao. Dia tsy finoana zany akory fa fanehoam-pahendrena kosa eo imason'Andriamanitra, fahendrena maha-olombelona. Koa matetika no mpitakitrosa amin'Andriamanitra dia ny mpivavaka. Fa tsy mandray an'i Kristy ho loharanom-pahasoavana maimaim-poana ny fitsarana tao ka mampitanondroka mazana ny kristianina amin'ny fiheverana ny jentilisa ho ambinina sy miadana noho isika. Dia tsy fitakitsosa akory koa aza izany fa fiheverana an'Andriamanitra ho mpiangatra sady tsy marina. Moa tsy izany zany nataony ireo mpiray tanindrazana amin'i Jesosy Jiosy hoe zanaky Josefa izy, ry zanak'Andriamanitra malalo. Moa tsy tena mampieritreritra eny, tsy mampatahotra atsika ve ity tenin'i Jesosy eto ity hoe tsy misy mpaminany izay akasitrahana eo amin'ny taniny. Izany hoe ny havana, ny namana, ny mpiray-tampo, ny mpiara-manompo, ireo aneny tsy manaiky ireo ny tsy mankasitraka ireo aneny tsy tia ka tonga fahavalo mihitsy aza. Nilazany Jesosy ireo havany mpiray tanàna taminy tao Nazareta io ka mila mitandrina amin'izany izao sy arao. Ary moa ny apôstôly Paoly eo amin'ny epistily ho an'ny Romanina tsy mitarika antsika zanak'Andriamanitra heritreritra koa hoe fa isika indrindra koa dia tratran'izao toe-tsaina izao nananany mponiny Nazareta izao. Ka hoy Paoly fa araka ny voasoratra dia ianareo izy no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Ary hoy koa ny mpaminany Isaia hoe ary mandrakariva dia hamaivona mandritra ny andro ny anarako hoy Jehova. Ry kristianina malalo, mitsangana re isika, miazava re isika fa tonga ny fahazavako sy ny fahazavanao. Miteza ho afaka amin'izao anio zao fa efa tonga tokoa Kristy mpanafaka. Ka inoy re, ravoravoy re ny androm-panavotana izay mbola toriany amiko sy aminao. Fa raha mety izy aso ianao dia ho afaka tokoa. Fa ankehitriny izao indrindra no androm-panavotana, ankehitriny izao indrindra no taon-jobily ho an'ny fanahy. Azy irery ny voninahitra ho atsika kosa.
ny fatahorana an' Jesosy Kristy ary ny fiverenana sy ny fibebahana atombotra. Amen. Vavaka isika tompoko. Miondrika Jesosy, miondrika manoloana ny fahamasinanao sy ny herinao ary ny fahalebiazanao. Mbola nomenao anay tokoa ny taonjobily. Nitorinao ny fanafahana Jesosy malalako. Mba tsy taonjobily handalo fotsiny izany amin'ny fiainanay. Fa ho tonga andro fanavotana ka hanararaotanay ilay efa nitsangana tamin'ny maty. Mbola vonina handray anay tanota. Fa izay manantona anao mantsy Jesosy, tsy mba misy ho lavinao. Ka io ny tsirairay avy Jesosy malalako. Hitady anao fatratra Jesosy hanafaka ny zavatsoa sy ny zavapon'Andriamanitro. Ka hanolo-tena ho anao, ho fanasy ny tany, ho fahazavanao Andriamanitro. Mba hafantaran'ny olona rehetra fa efa voafidinao izahay, fa efa olona afaka izahay Andriamanitro. Tsy vitanay izany fa ny fanahinao mahery no hampafantatra anay mandrakariva ny lalana tokony izoranay. Mba iainanay isan'andro amin'ny andro firavoravoana miaraka aminao. Ary indrindrandrindra anaovanay ny sitraponao marina tokoa amin'ny maha-kristianina anay. Eny Jesosy io, taonjobily, andro firavoravoana, andro fanavotana no nomenao anay tamin'ity anio ty indray Jesosy malala, ary mandritra ny andro rehetra iainanay. Ka mba ho araraotonay an'izany Jesosy, hanafoizanay an'izao tontolo izao dia nirendrarendra ny zavatra maro samihafa rehetra mety ho levina sy ho lo amin'izao tany izao. Fa hanoloranay ny tenanay kosa Tompo, ho fanatitra velona ho anao, ka ho ankasitranao. Dia mba ho voninahitry ny anaranao maherina nomezanao anay ny taonjobily, ny andro firavoravoana miaraka aminao. Saotra Jesosy malalako, mamindra foka miantrano tsy fatateranay Jesosy. Avoto izahay Tompo, hafao izahay mpamonjy sy mpanafako. Hoderanay mandrakizay ny voninay tao. Raiso ampifaliana ny fitahiana ny tsodrano, izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny izay nitondra an' Jesosy Kristy Tompontsika mpiandro-ondry lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy hatanteraka antsika amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatintsika, izay ankasitrana eo ho masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy any ny voninahitra, ny dera sy laza, ny hery sy ny fahefana, mandrakizay, mandrakizay. Hoy ny tenin'ny Tompo amiko aminao ary hoe, anaka, efa andro mpanavotana izao, atolory isan'andro ny fonao. Fa ho anao kosa Kristy mpanjaka, zanak'ondrin'Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ho anao ny saotra, ho anao ny dera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana, mandrakizay, ho mandrakizay. Aleluia. Amen.